tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Nosoratany fameno antenaina novelomin'ny olo miajanirina ny ravo anjariliva vantsoa miaraka amin'ny faly sinaizy ary tahinana antenaina. Roland Ramanatsonina ndray feo anjariliva ny nana totosa. Zany veke na izaho koa zany tena mahatsiaro hoe efa ny paradisa zany rehefa itony ilanao Miko ela moa ty be anao eny eky malala aleo amin'izay entina tsy amin'ny fanaovana sorona fa ela loatra sady manjary be kely ako ndao lentsika iova hevitratsy tena tsy mampahazo aina mihitsy ato. Ay, ndao ary ary to feno biby eky ato amin'ity hevitra ity zany reo letso mba namako ato zahay raha tsy ty biby ty ihany fa ny anokoso reto tena efa tororoatra zany aizako efa misy ofiry ny biby lava ny leona sy ny tarondro ny lika sy ny saka moa mangony fotsiny fa atonina dolo reo reo no amonanao fa zataitra mandrasa kely oay to efa maizina sady ny andro tokony efa ody amin'izay ary raha velona ka marina aza mbola mody zany natao aza ve mbola tsy vita kory dia ody lahy aleo ary aloha anao tosy vetivety dia miverina eto amin'lahy eto ka anganary fa matahotra nyreto bibibibe anao reto ako vetivety rehefa marety eny ary tafiditra ato anaty arato ny trono fa inona ary zany rivotra be zany andriamanitro ravelona fa aiza anao ity re zay manomboka mihetsika ity izany biby zany manomboka mandapilady amin'ny tongotro le mena rano mialady ravelona vonjeo fa maty ay tsy misy ravelona navitra anao zany za ihany ny ravelona dia sana ty ve ka anao antibavy le tovavy tsara tareniny lokalokako ny fitiavako teo zany ry le kely ty no herin'ny fanovamaso mifona re tompoko avelao ody mifona tsy maintsy manasa azy ary tsy maintsy maty ianao amin'ny 12 alina azonao zany lanitro tsy rehefa lasa mihetsika le alika be hitako teo takako any vo manatokatona eo ka oay po lasa maizina be tsy hifankaitana anao ave zany voafaty ka tsy maintsy miady kosa aloha fa tsy manaiky resy amin'izao fotsiny laso aleo mikisaka moramora manara-drindrina otriny avato tsy nananato le varavarana nidirana sy ravelona teo ary ino zany zavatra voatsapako zany tena bibilava le ty mama voafatotra ny tongotro tsy afaka mamindra tsony voafatotry ny bibilava ny tongotro pijalijaliako fotsiny aloha ianao zay vao ovonoko fatakana aminona ho any solangy mifona re tompoko tsy anao tsony velao andeha ody tsy misy fifonan'izany sady ianao angeka tiany masiny sady ianao koa ty azy velao re afa marary ny tongotro sady aiza ianao zany
maninona raha mipotra fa tsy aty anaty maizina ty mifampiresaka. Oe ty titsika masoko. Maninona raha mihiratra fa tsy mikobokobonao efa ty alohanao ty nge zay fa izy ianao zany oay biby lava be dia be sady lavaka be feny voainy ao ambany ao. Tsy zakanao no mahita ny endriko ry le kely ty anaty tarondro ty zany feo zany raha tsy hitanao. Mbola tarondro azy ty hitako fa efa tena mampatahotra. Jereo ty maso mitirika be. Biby lava ataovy amin'ny fanaovana azy izy. Andriamanitra andrenanary eo. Loza ray loza roa ty vao tena loza. Baikony fotsiny le biby lava ty mandeha ary manatonanga izy zany sady miditra ny anaty pataloha. Ny tanakony efa ty mifatotra biby lava velona be. Vojareo olona vojeo zay vao tena faty tsy misy amonjy anao zany ry anina. Na dia iorakoraka ihany tsy vonjeo mafy be eo azy ianao. Aza saina miditra ty anaty pataloko reto bibinao reto fa latsaka hatramin'ny bibehako mihitsy ny anaovany azy zany malamalama be mampivarotsana mahita azy miditra eo moritongo pataloka. Biby lava ampijalio izy mifona re tompoko. Rolony tsy metsika tsony. Misy ranonkolena moramora makany amin'ny ratsa-tongotro. Biby lava hoa faizo izy otray ary toa tsy misy fiovana koa ry le zalahy io. Biby lava ary toa tsy miverina. Fahagagana vesa fanampian'Andriamanitra fa ohatry ny lasa manodositra le biby lava namatotra amin'ny tanako sy ny tongotro. Matotry ny vodidy dedereniko le biby lava miditra tao anaty patalohako. Poa ho anareo biby zay mbola tavela reo faizo izy ary ataovy amin'ny fanaovana azy. Ade izy tika an'izay nahavoan'ny biby lava tandre mahavotsitra ny azy ary saroy ianao zao ny lehibe sady apitisako indrindra amin'ireo. Oele tia ohatry ny lozolozona be ko ty azy itsoloko ty zany. Tsy manana mikirana nefa misy orometatra eo nelanelako sy ry lalandi. Aleo rangahy tsy amikinana fa tonga dia razana raha voalatsaka any amin'ireo mambo ireo andraso akagarana tsara isa roa jereo zany firaparapa nefa vato ary ny latsakinitro. Aleo hitady lalana fivahana ato amin'izay ary fa zarazy aloha afaka teo amin'ny zapana ny fahavelomana sy ny fatisany ary ohatry miamletika ny anaty rindrina nge zany lalako zany. Zara raha misy telopolo santimetatra ny azo mindrianana fa lavaka feno mamba ny sisan'izay. Aleo hiazakazaka ny endrika ny mazava be relo. Sepotra be azy zany nefa dia azoko tsara ty fa zara raha isy 10 santimetatra efa magnara-drindrina mihitsy dia tsy misy vahaolana tsony ve fa raha tapitra ny lety to lalanito dia latsaka za. Anezakezaka faran'izay vitako aloha fa tsy maintsy tafavoakato. Matay! Latsaka za fahaizako ary za zany taiza teo aitatsy ohatry ny marary ange ny tanako sy ny tongotra oe marina toa mivaramena be tena leny didin'ny biby lava reo. fa inona daholo zany tia kafe ary dadatoa ahitaitry mihitsy tena marary adolo zany vatako zany. tatarao ary aloha zay ny anany sy tany
rojo volafotsika. Tsy hitako le tia. Lozangery dadatoe. Efa sisapaty tsy misy tokony ilana atsony. Efa mifatorana tamin'ny biby ary efa saika laniny voay. Fa tsy misy azoko ange zany lazainy se zany. Ny fitahany raha velona ary dadatoa. Izy olon-dratsy sady mikasa hamono mihitsy. Fa midelira ve mika ary dadato sa maninona? Mbola voadona mafy tany amin'ny tontolona le an-tany izy sady mety efa nampijaly azy neny Ravelo. Ary mety neny Ravelo ihany io Ravelona mampitapy azy io a. Dia inona no atao amin'izany dadato a? Avelao izy aloha nala fonitomany eo dia rehefa tonga saina tsara izy miresaka aminy. Ary maninona moa raha tsony no tsy kelahy? Ndany ara tsy ho vetivety izy e. Ravelona fa maninona zany dia vitahana ohatr'izao e. Tena tiako nge ho ahy ianao e. Dia ahoana ary dadato zany natao amin'ity vahiny ity? Ka io mihitsy ange zao no malasa ny eritreritro io e. Raha sanatrika maninona tio dia ahoana nanaovan'ny ray aman-dreniny atsika? Mampalahelo ahy izy nefa aza matahotra nareo fa rotsy no afaka manampy azy. Rotsy? Le kambana aminao ve? Ngamo izy mianaka tsy efa maty ka? Isaka misy zavatra mitrangy atao amintsika dia tonga amiko foana rotsy mampafantatra sy mampiseho anazy zavatra mitranga. Dia izay ve no antony ny fahitana isan-karazany hitandrireny? Dia aiza zany izy amin'izao ora sy fotoana izao? Fa ngamo tsy efa maty tamin'ny 3 taona lasa izy mianaka e. Eny e. Saingy mbola tavelany amin'ny nanafenany neny Ravelo azy ny fatin'izy mianaka. Na izy ary angery dadato tsy haiko mivantana fa feo fotsiny ihany e. Ay, ve ka nisy an'izany e. Na dia eo azy zany ronotsy dia aleo lefa mody izy mirahalahy fa tsika nge no dirandoza raha maninona ty izy e. Rajo moa io zanaka nabavika any tsy dia mampaninona fa imiky ty no tena tahorako ka. Sady zay izy mihitsy ny antefan'izao zavatra rehetra izao. Ay adolo. Fa maninona ary dadato no tena vela nareo rery-tary amin'ny efitra ilany tary a? Tsy naninona ve aloha elahy e. Ohatra mavesabesatra fotsiny lohako fa tsy maninona ka. Zao ry mika. Endry dadato. Rehefa nifandinika teto zay dia aleo alefa mody ianao sy rajo. Sao ahitan-doza dia tany lavitra tika. Aiza kosa ary dadato amin'ny fotoana ilan'ny rotsy avy vao alefanao mody e. Rotsy? Rotsy? Fa nga fantatra elahy rotsy? Zay vao mazava amiko daholo ny zavadretra. Rotsy le mipotra amiko foana zany fa noho ny tsy fahalalako dia averiko hoe notsy foana. Fa ay tena izy reny fa tsy hoe ianao no mahazo nofinendriko. Nanam-potoana niresahana tsara zay teo ary tena hitako mivantana ny endriny ka. Tantara hoe mika? Fa taiza no nahitanse azy e. Sao dia mika kironotsy le hoe mpivahiny anavitra antsika. Fa nga nisy an'izany kory izy miravavy a? Endry dadatoa. Nahita fahitana efa somary elaela zay notsy ry dadatoa. Nilaza rotsy fa hoe tovolahy mpivahiny no anavitra an'ity tanàna antsika ity. Ka raha ny fahitako an'izao toejava ny trano izao dia imika zany. Aray atoro ny olona. Manao nareo e? Manao rajo. Ay, fa taitra koa ka mika. Inona ty reny zavatra nahazo ny lareny fa tena mistery amina efatra mihitsy a. Tantara aminay tokoa ny zavatra hitanao tany ry mika. Sa tsy liana amin'izany nareo miravavy? Raha za aloha dia tena liana tanteraka mihitsy fa notsy no asa. Eto ny fitantaranao ry mika. Mika ho a? Toy notsy.
Tsy notsy aka. Tsy notsy fa izy tsy enao ve le miseho amiko foana ka ngano misy notsoroa raha tsy ianao ihany ka Rotso manarako ka mba namiravavy amin'notsy saingy ahoana indray Za efa tsy namanareo tsony. Efa tontolo samihafa ny misy atsika. Maninona efa maty zany matoto zany ianao mialary fa mikasika akorona dia kely aza ka mika aza manao an'io moa za nge tsy haninona anao ka inona ary mbola hipotrapotrano amina foana aza matahotra fa anampy anao ary ianao anampy eto ary ny fanazavanao makasika an'izany nendra velo ny fahavaloika ambanatsika ary ianao no antenaiko fa haresy azy tsy vitanao tsirery ny ato fa mila ny fanampianao izy fa nieritreritra no hahafahanao mamono azy tena tsy azoko nieritreritra ahoana ka mazava ve lohatra zany hoe zay sinosy zany no hiaraka hiady amin'ny Endravelo izy telo mianaka manampy anareo fotsiny fa tsy haharesy azy mihitsy ninona nataony Dadato Rajo Stella ady ara-panahy io zavatra io ary tsy hita maso fa any anaty nofo ny sahy itiavanareo za no anaitra anareo rehefa raikitra ny ady ary fankahita any anaty nofo nareo zava-tsara zany ka fa ianao zany tsy afaka miady amin'ny Endravelo mihitsy eo ambany fahefan'ny Endravelo ny vatako dia tsy misy azoko atao tena tsy azoko ka naseny tsatoka ny vatako ary tsy afaka miala eo ambany fifehezany tiany hanompo azy mandrakizay dia ahoana zany no ahafahanao miona amikoatra izao ka rehefa mandeha manamasinody izy dia manalaka ny lalany ka tsy azoko ange inona zany no antony naminony ianao ka fady mitaiza zazakambany io toerana misy any Dadatoa io taloha taty aoriana dia lefy ihany zany ary mahazo miteraka kambana daholo ny olona no ny ela nefa dia niverina tampoka tamin'ny toerana io ny Endravelo ary nyfanojy tamin'ny fahaterahako sinotsy izany fiverenana izany ka tsy nanaiky izy raha tsy nivonoana ny ray aminay menata dia nanaiky an'izany ve nareo tsy nanaiky an'izany izay ka nanimponina aza nandamafy dia ahoana ny fandehany ka hifankahitsitsika ozy ny Endravelo afaka 12 taona taty aoriana dia niverina izy ary tsy toy ny fiverenany matetika ny fiverenany tamin'izay fa avy masika mila sorona moa izy ary ndray amin'izay zazakambana tratrany teo am-piterahana no ilainy ka raha fantatra re zany maninona raha tonga dia nitsoka ka efa nitsoka ihany izay fa tsy afaka ho aizy eo anatrehany mahery 12 taona izay tamin'izany inotsy niafina teny amin'ny Endravaoren'ny Stella io ary zasineny kosa niafina teny amin'ny dadabe tena mampiseto izany ka dia ahoana nahitany ianao dadabe moa efa mpifanandrina amin'ny Endravelo foana fony fahavelony ary efa mpifahavalo rahateo ry zareo sindra nakakitay anefa dadabe tamin'izay ary izay sy ny indrery ny tao an-trano ny nisy vatobe ny latsaka tamika tsy hita fiaviana io vato io fa ny trano efa tototra no hitan'ny olona dia aiza zany zao no misy ny vampitamangatsika anao io ka tsy haiko ary tsy tadidiko tsony izay zavatra niseho raha tsy izao indray mino anefa fa rehefa maty ny Endravelo ho hitako ihany ny vatamangatsika naisineny dia aiza zany zao io reninao eo amin'izao ka indrisy ry mika migadra izy io ary tsy afaka manao ninona tsony dia ahoana nefa nafahanao manao an'izao nanana peratra volafotsy izay ihany meny dadabe rivan'io fahavoasana io tsy tafiditra tao anaty sikidin'ny Endravelo no nahazoko an'io peratra io izay no nampalalaka ohatran'izao dia tsy afaka aminao tsony izany volafotsy io
raha tsy misy olona manala nyity peratra ity ny vatamangatsikako tsy miala eo an-tanako ity peratra ity ary izay ny tsy azony endra velo ampitsaliana be aho ohatry ny anovany amin'eny. Tena mampalahelo hoe ndrenao ray izany ka izay angeny tsy nahafaty anao tamin'ilay nodidin'ny biby maro be iny ry mika nisy an'ilay volafotsiny ratsy tao am-paosinao. Raha tsy nanaraka ny teniko ianao dia vita sorona ohatranay sy neny ihany koa. Saingy efa olom-boafety ianao dia tsy nisy natahorana ny amin'izany. Raha ny fanapiako ny mahafaka anareo ao anatin'ny fangetsanako izao dia vonina hanome ny heriko iray manontolo. Misaotra indrindra ry mika. Izay aloha fa tsy ho tazomiko ela ianao. moramora fa ila tsy afaka ny amindra tsona nge zany tongotra izany raka izy ary veriko fa za rerika ve dada tokoa tsy afaka mamindra za ty de mikiry fotsiny samidina amin'ity tohatra tiako. Ao ary aloha dada toba beko raha tsy afaka ao isa roa ary tena mavesatra koa nge dahatoa zany ataovy atao raika izy zavatra mety ilayntsika. Andrasaro any anefitra vetivety aloha ka kojakoja madinidinika. Vonjeo hoe mika vonjeo lesy tsy afaka mihetsika tsony mangery firy mafy aty tongotra ity mika apio alesy apetrako eto aloha dada to dia aleo akandratsy fa zany mila vonjeo mitohatra ao zany izy. Ao mekaro an-damosika ao dia mitazoma ela tsara fa anesaka lesy na dia tsy afaka ary reto efa nentiko reto daholo anka izy kojakoja mety ilayntsika. So ihany fa nalalaka ny lakozia dia mba afaka manao ladina tany. Andraso ary loha tonga dia velariko ty dia mba hitsotsorany dahatosy ratsy hoe. Eo le tsy apetrako moramora eto lah. Tandremy le sortotany lamava fa ny fatiko sisa ny raisina. Za ve le tsy dia hanao an'izany ratsy dia inona raka izy nataontsika manoloana zao zava-misy zao Tsy mila kivikivy zany loha tsika efa mbola andala-pedina. Aleo aloha tahatoa atrehana izay zava-misy eo dia hita eo ny tohiny za tena tsy mahavita tsony zareo miafy ry sefa lehilahy ny ahy koa ary tsy mba mangiry firy samarary hafa efikoko. Za misy mitanonoko izany fa vonina anao maritoura ny tenako mba navotana ny notsy sy ny ravaviny. Ny tenako nataoko sorona navotana ny nareo tsirairay avy. Za koa tsy lavolefina naovinanaoviana fa vonina trany. Oay, fa inona izany reto? Efa atao baravarana ato aleo mba hiditra iaraka aminareo ao Tsy mila anao zay raha matopa amisazo mpamoritra ity Etre, moramora ihany ty vava sao dia hovidina lafy le kely Eto zetonao fa tsy matahotra an'izany zay eto. Moramora ihany sy efa maherody be angeny ny ravelo io Tena matahotra kiza ary Stella. Fikiry mafy ny tanaka fa tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany eo Iny ara ny taolapaty be afafaka ary aminareo dia hitako zany raha tsy matahotra mipotsara mafy vonina ny fanandrina aminao tsy ampiotsina raha zay taolapatinao iny. Datoa tena raiky tahotra mahita an'ireto taolana be reto ka jere mika raha raiky tahotra kory. Oay marina ary tena tafidy teo nolon'ny varavarana le taolana be dibe nefa tsara hidi tsara angio varavarana io fitsara fotsiny aloha zany eny ravelo tsy mantelo fa zavapady zany iny ary tatazo lanitro tena matahotra ary datoa jere angero raha mijinika miditra ny varavaran'ireo aza jerena fotsiny aloha raha mampatahotra avy eto anilaketo aingana avy na za koa aza nge matahotra avy finiko aty ianao Stella raha matahotra raha izaho mika ary le tsy valary ty tsy matahotra an'izay raha velona anao any raha maherody ianao dia mipotray fanandrina amiko fa tsy manao adina ray nitetako ohatr'izao tsy mila anao sorona raha mbola tsy mahapietso bolomaso anao ty alevako farany ty fa inona
koza mifofona hafahafa be zany a zay ka sempotra be mahery be zany fofony zany nefa tsy misy faravarakely akory fa fofoninona koa zany reto a tena mahery be zany fofopaty zany a tena mahery be zany fofony zany tada toa mika avia ty aingana fa aiza zany avia ty fa zao ny fotoana farany andresentsika nendra velo fa maninona rerety ahy mbola ho avy eo izy telo anampy anao tena tsisy azoko ary ao tsara fotsiny izay lazaiko anao hoe tiano ato farany 30 sekondra dia ho avy eo ny ravelo ampijaly anao dia ho faty ve tsy ho faty ianao raha manaraka tsara ny zavatra atoroko mika ary eto amin'ity trango ity no andresen'ny ny ravelo ireo olona alainy atao sorona nefa tsy azony tena azavao tsara aloha fa tena tsisy zavatra azoko mihitsy tsy manam-potoana betsaka tsony nazavana fa zao hoe eto amin'ity dingan'ity tsy maintsy andresen'ny ny ravelo an'ireo olona alainy atao sorona na dia manana ny herin'ny tahaka ny inona aza fa ahoana rotsy dia ho faty eto avy zany ka tsy ho faty ianao ka areo fotsiny izay lazaiko ty dingan'ity manko ny dingana faratapony amin'ny fahefan'ny ny ravelo ary tsy misy ho hafa mainy zany eto fa tsy maintsy vita ny sorona avokoa izay ny lazako anao hoe ady ara-panaty fa tsy ady ara-materialy vonisy ty ady ty dia efa fantatro fa tsy maintsy ho tonga amin'ity dingan'ity ianao ka ino ary ny atao fa mandeha be any angeny fotoana zao izay eritreretin'ny sainao dia tonga aminao avokoa izay le tsen'ny olona tonga amin'ity dingana faranyity ka mahafaty azy zany tsy afaka ny andray ninona ny tananao sy ny tongotra ao fa ny eritreritro ao no afaka mibaiko an'izay zavatra tianao ahetsika andramiraisina nge io vato anoloanao io oay marina ohatry ny lalova ny tanako fotsiny fa tsy voaraiko tena mahagaga tokoa zany dia andramo ahetsika ny eritreritro ao indray ange andrasary hoe mihetsika io vato ary mikisaka makery alavitra ire oay tena mikisaka sady mihetsika tena nety le izy rotsy dia ohatran'izany foana ary mika ny fomba fiady hifanenina ireo sinotsy rehefa avy eo dia atoroy azy zany rehefa izay dia tadiavy le valamena misy ny ody mahirin'ny ny ravelo ary dory daholo ireo ody rehetra ireo eny ary zay fa aleo ary alohanange hoaizy aty amin'ny tanàna tsy valeve no mitonatronana ny raha vavy tena efa nataoko sorona dia tena koa ny tonga tsy natsona sa isy olo vaika any akalany mifona re zampitsaliana matahotra ny reto bibinao reto velahoande reo ny sakaizako ato reo raha tsy fantatrao reo miaramilako ty aloha ny sakafo hoano mila raha tsara tsisy mafilitra mantsy rehefa avy eo sady zao tsy dilany amin'ny 12 alina mantsy no aminoko anao zay inona koa io tsy hinana an'io zany rehefa vononao tonga dia taperiny haiko fa zampitsaliana ohatran'izao io ty ny sakafo aty raha velona sy fonomby anisan'ny sakafo tsara indrindra io raha ty amin'ny tony tontolo tony tsy hinana an'io velively na ny mahita azy aza marikiriko ka rehefa tsy hinana ianao
de reto miaramila kireto no mananio any ambavanao any zany e miaramila fatona izy oka re tompoko aza saina kasihan'ireo bibilava reo akory mifantako malamalama benga izy zany sady mangeja be ny tanako sy ny tongotra tonga de asio any ambavany any io sakafo io avy aloha izy raha matoty za le namona solanga vonona fa aza ny olona tsy manatsiny ohatr'izao miaramila vono tsy misy atakandro izy eto re tongotra aloha andositra nyreto biby reto ka akipony maso de mieritreritra avy eritreretina zay zavatra mitranga isa 2 3 tsy mahita ny lalana makaty amiko ireo miaramila ireo ary tsy azo nenina velo ataon'ininy notsy eo tokoa iny fa tena mandaitra pendrapendrana fotsiny reto biby fa tsy mahita akory nefa za eto alohany eto notsy avy aty tsy afaka ny anao nininina anao reo fa avy aty angana saika ratsy izy teo fa ahoana tokoa ny nataony latsy na avoazany atsika teo tantara lavabe zany fa arô ty aitorony meniny roa tsy ahteo ty mazava tsara zay aleo zay no iarahantsika manao ary andao anainga hitady an'izany valamena izany so ela fiteronoana eto tsika ka akopio maso de miaraka mieritreritsika hoe ho hitantsika io valamena io isa 2 3 hitanay le misy amin'ny valamena amin'ny Ravelo ary to tsy mety lozinina re tirolanitro to tsy miseho le izy ampiasao le vola fotsy ary tadiavy le tranondrava misy sainam-pirenena fa ao ny lakile ahitanareo an'io valamena ny Ravelo io tsy hitanareo anaty eritreritra nefa io fa nareo ihany mila mitady azy dia aingana rehefa kely nge sisa ny fotoana ahafahako manampy anareo enao verinao tsy rotsy ny teny teo eniko tsara le nambarany teo andao ary aloha hitady an'le tranondrava mba izaho aiza aroary dadatosy ary stela tena tsy haiko mihitsy fa mifanary an-dalana nge zay teo ka ahoana ary nahitanao hoe tiany misy aka tena tsy fantatro romika za efa voasambotry ny Ravelo ny tadidiko de aizaho aiza ty amin'ity toerany ty koa ary zany tranondrava zany oay ary le rotsy volafotsy aiza nataoko ty ambozonako nefa tsy ty ay ty aposiko ty kosa ka dia ahoana zany ny fampiasana an'iny zao hoe aleo ty rotsy ty tapatapahana de afenina any anaty bozabozaka any mampiena ny herin'ny Ravelo sy ny miaramila manko ty volafotsy tiako aleo ary samy manana raha izaniko zarao iny drasoary tiany ianao de tiany anahy de sa mihitsika mitandrina tsara fotsiny oka aloha hoe ohatry ny misy miambina nge io zany ronotsy aiza io ka oay tazako tokoa io ka dia ahoana zany ny atao romika ndao dorana amin'ity volafotsy teo fa bibilava solioana ray ve de tsy horesitsika aleo le bibilava no velivelesiko amin'ity volafotsy ty ary ndao malaky ary vaky nandositra any eky le biby andao am'izay tsofoka ato anaty zoato ao ndreo tantanako avy ary misy tanàna vaovao be nge aty zany fa nefa ohatrany tsisy olona mipetraka mihitsiko ka mety atao amin'ity faritra ty zany le tranondrava raha izany alohatsika misaradalina de samy mitady ay tena zay tokoa mety ndria aleo ary mena varatra de za mena tsimo dia ahoana indray nefa zany no ifankahitana rehefa aveo ka ampifandraisina ny eritreritra de miaona foantsika zay ary mifona re tompoko aza-pitsaliana re zay tsy misy fihetse-po zany aty fa omeko sakafo miaramilako nareo telo anio mbola be rety ty tsy andraikitra sanina io mpazavonony manondrare fo aminay farany tsy misy famindra-po fa afatesana ny fety tsy miandry amin'ny 12 alina fa zao de vitaiko momba anareo hotapahana ny lohanareo okare ty hitako ty tranondrava misy saina akipo masy sady mieritreritra
hita miko ty trano ty zao dia zao. tena reraka ihany fa ohatrany tsy mahita mangirana amin'izay tadiavina kory. Aiza ihany ary. Aleo afaka ny tialy ty dia akaina amin'izay raha mbola tsy atolo izy ka. Io kosa kaiko dia izy notsy. Aleo aloha jerena ny varavarana fidiranao e. Mika, avia ty. Io kosa kai notsiko. Andao ary aloha jerena ary notsy zavatra ao anatiny ao Sika kay moa zany na tsy misy lakile aza kay dia tafiditra e. Ka tsika izao ngeky fanafa tsy misy nofo e. Andao hiditra ary andao. Oay, ary to volafotsy daholo ny ato anatiny ato zany ry Mika. Fa ahoana koa ary zao e. Neny ravelo fady volafotsy nefa jereo aty amin'ny tontolo misy azy feno volafotsy. Tsy azoko. Fa ahoana koa ary zany sao dia nangoniny daholo ary Mika ny volafotsy n'olona tany an-tanàna tany dia mba tsy misy hanota fady azy Eny e. Tsy azo lavina koa nefa zany e. Dia aiza ary zany ny lalana makany amin'ilay valamena? Andao aloha tsika hivimbina n'ity volafotsy teo fitaova-be iny. Sady fidy izay tiako ihany koa ataoko firavaka ary Mika. Ary ry ambony indringy misy zavatra ohatrany mangirangirana anaty fitaratra zany. Tazanao ve io? Tazako tsara io ka. Ataovy mivavaka farany fa afaka 5 segonda dia ho tapaka ny lohanao. Raha mbola miary sy mahita an'izao fahoriana izao anao Andriamanitra raitsy to dia aza atao manan-kery ty mpamosavy ratsy ty e. Ary tena tsara hidi ao anaty vata le izy ronotsy Akapoy mafy be ao voatokotany ny teaniny fa isy lalana isokatra ao anareo e. Rotsy apio ahita ny lalako mbanaka izay fa tena miady rery Tsy maintsy vakiana ny eritreritra indray zany ty fitaratra tiako. Miaramila, alaivo le barika hitatazana ny raha nyto olona ty. Malaky nareo e. Eto ny fotoana farany sy te lasa tadatoa. Velominareo e. Veloma rato. Dia san'le tsy faniova ny amono an'lay veloma lesa. Mika, ary to voarahintsika tamin'ny tanany ty teany ty. Tiana mahagaga koa nge zany ty e. Akapahana mafy be tsika dia kapotsika amin'ity tehana volafotsy teo voatokotany. Isa 2 3. Oy, miovitrovotra ny tany aman-danitra. Manisa 3 dia ho tapaka ny lohanao. Isa 2 3. Ohatray faloziny ny ty. Tena nisy namaky ny trano rava marina mafy. Fa misy inona Oay, toa avy be tampoka ny orana. Oay, tsy maty ny ray Malakilaky nareo fa taminy ny ravely. Ndao aingana tambatra ny eritreritra alohan'ny atongavany ny ravely eto amintsika ronotsy Andao ary Eritreretin'ny masonay dia mirehety io valamena io. Fonjeo e, fonjeo. Mayato e. Ary misy miantso vonjy angany anaty valamena an'izany enao ve? Aleo aloha avotako vetivety Mika, fa ino ty ataonao ka sao dia olona mitovy amika ihany nao fa aleo avotana mihitsy Mika, vonoiny afo ary aza dorana ao andraso fa navitra anao ry aiza ianao zany ato anaty afo ato may may velao mayao lesy fa mbola tsy fay foana vela mitalao rery Mika, fonjeo afaka ilan'ny afo inona reny ataoko ry lanitro. Aleo emonao tsara foana Mika, aingana moletsy maty ato ange velao faty any le fangoloka tsy vaniny ty tadidiko tamin'ny feo mandangolango azy zany feonao mila vonjy amiko zany. Raha velona ihany neny ravelo avia ty fefa midetaka bena io afo io ry Mika sao dia hipitiany io afo io la nandao atambatra ny hery ampiredareda be an'ty afo ty mila toranonao io fahavalo io ao ary misaotra ry Mika, raha tsy nisy anao dia nyrenireny teny fako ary andeha ody any ampahary amin'izay efa afaka iny ny sakana tsy nahafahako nody. Tsy misy isaorana reny amin'izany didiny ange dia natao dia tsy afaka ny ahita ndry masitsony veka izany ary rotsy.
aleo ary fa iseho aminareo roa ahy zoky faly be hafa nahitanao indray ary ezineny tsy manana fahefana iseho neny Ronotsy dia sarery veky sisanao velanareo hiady rery amin'ny fiainana ty endriko akiza anaraka anareo ka akosy tsy mety zany Ronotsy samy hafa angeny tontolo matsy velona aza malahelo akiza ny zandriko izany fa mbola iona foantsika ary io mika tena tia andritsy amelandry ady rery izany mihitsy dia sove zany zoko ny fotoana hifankahitantsika farany andeha ohatsy izay sineny rehefa hitanareo ny fatinay ary tapaka hatreo ny fifandraisantsika ontsy tanteraka aky mifoky mahita andria efa faly ihany koa fa mbola afaka ny ontsika dia mbola manana fahefana ihany ve no Rotsy iseho aminay ohatr'izao rehefa tonga ny mitoerana misy ianao any tsiry mika any izay dia any tsy afaka manelingelina anareo mbola velonay ny ety intsony dia ho finandraisantsika vao hifankahita Rotsy mbola hifankahita ihany tsika rehefa ratrizay akiry zandry okizay kiry Rotsy okizay ny ranomaso hoe tsy tokony alahelo tsony ary ndry fa efa mba nahita azo faranko ao fafako ny ranomasindry ao rehefa tonga ny ambony tany any nareo dia jereo fa misy trano rava zay eo akaiky ny alamanga ao jereny izay sineny fa miandry anareo ao izay ao no misy ny vatamangatsika anay Rotsy rehefa ny ambonin'ny tany izay dia ho ataonay tsara levenany ianao sineny fa zamanany amin'izay ary andry ampiatanana amin'izay anefa na anareo miaraka Rotsy tsy haiko izany hoe manofy mahitanao izao fa ohatry ny lasa ny tebo fitiavana anao izany angeny foko hoe zany efa toerana roa tsy mitovy ange izao ry mika no misy atsika ny maty tsy afaka hiaraka hiaina amin'ny velona tsony eny fantatro tsara zany saingy mavesatra atao boky loatra izany raha tsy nilasako anao tena marina ry mika saingy ahoana Rotsy saingy tsy natao hiara-dalana tsika na ny fanavotanao ana fotsiny aza dia efa anompo ny tiavako anao ka mba ome fanantenana farany araiky izy mino aho fa tsy ho lavinao ry mika ty teniko ty ka mba namirahavavy izay dia hinoko fa mitovy fitiavana tsy aleo ve ny velona no hiaraha-manorim-pitiavana fa tsy ny maty mitovy endrika izay inotsy aza ny mbola manana endrika tsy bika tsara lavitra no za izany hoe raha azoko tsara zany dia notsy ve zany sitrako hoe hiara-dalana amiko ka fa tsy laviny izany aleo aloha eritreritra tsara kia nefa honandray nefa rehefa ndry moa no miteny dia ekeko ary antenaiko fa hivimbina anjara masoandro andry izy ary ho fanantena andry indray eo amin'ny fiainana eny akia resy any lahy lefa valim-piarahamonina zaho zany vao afaka hiaina malalaka tena miaiky ny hery-sainy lary mika raha tsy teo lahy dia mbola nandry tsy lavo foana nomponina ty efa antsoa mihitsy ngamba no nanavitra nyity fiarahamonina ty tena manaja lesy mafy lahy ty ka mitondra filaminana sy fandripahalemana teto amintsika izy sady namerina amin'ny fanantenako hitraka indray efa saika lavo ny fahamoizam-pony ahy zava-dehibe tamiko no nanavotany reniko sy ny zoko izy le andry ankinako rahatryzaitra reo ay kosa ny andra kosa sy telany fidiko ravako ny tokantranoko raha mety izy ko atovy zay maravo raka izy mifankatiava tsara fa zao endry tatato alohan'ny anganareo mirala hiakatsany arivo dia tesotra anareo zahay noho ny sonataonareo teto amin'ity fiarahamonina ity indrindra fa ialahy ry mika ialahy le mpivahiny nitondra fiovana ialahy le nitondra fiovana tsara teto amin'ny fiarahamonina no ary tatato
mpivahiny nitondra fiovana teo amin'ny fiainako koa no nahitako an-dratso. Izy le mpivahiny nitondra fiovana teo amin'ny fiainako. Izy le mpitondra fiovana teo amin'ny fiainan'ny Roto sy Neny. Ampofeny fitiavana izany no ilazako fa izy le mpivahiny mitondra fiovana tamin'ny fiainantsika rehetra. Marina izany. Ny farana teo mpivahiny nitondra fiovana nosoratany fameno antenaina. hovelomin'ny ony miajaniriny Ny ravo anjariliva Vantsoa miaraka amin'ny faly Sinez ary tahinana antenaina. Roland Ramanatsonina ndray feo anjariliva ny nana totosa.